Madagascar, Ufundiriza, Ufunde, Malagasy, Ufundiriza, Ufi, Unifia, Ufunde, Madagascar, Ufundiriza, Ufunde, Malagasy, Ufundiriza. Si fankapanay Bazulumelonay Vanitano no maerituntua Nuatinay kiuanafchazire Ovunzeu Nisosio Favela untinani Zenandami balana Tinare si fankapanay Bazulumelonay Vanitano no maerituntua Nuatinay kiuanafchazire Ovunzeu Nisosio Ovunzeu Madagascar, Ovunzeu Ovunzeu Malagasy, Ovunzeu Ovunzeu Madagascar, Ovunzeu Malagasy, Ajuba suava na firma farina, Hanifamo tena zutivina, Ilarai tikuri saraneroku, Panapiku sakama sabasutuku, Ifasama na jamani chatiunani, Numeni anafatani mimisani, Karimari na mini finu na yani, Nukuvela achanya ndani chani.
Gesù segnalizzali faulina, Tumautani nyazo fitalina, Neli betu kuni fitiamani, Eminua sinena kami marani, Ifasana jamani tatiulani, Numeni anafatali ninizani, Kalimani na mini filunayali, Nukuvela achanya ndani chani. Nifyamunda nendelu binifanai, Timahari jana dialai panai, Timitaha jabituri pamute, Pizurupani nani mani firene, Nifasaka jamani tatulani, Numeni anafatali nilisani, Kalimani na mini finunayani, Nukuvelu na machanya ndani tani, Nifasaka na jamani tatulani, Numeni anafatali nilisani, Kalimani na mini finunayani, Nukuvelu na machanya ndani tani. Fananina nalefa mihitsy zany hira karazany telo zany a. Indray avy amin'ny finoana katolika romanina, ny faharoa avy amin'ny pentekotista, ny fahatelo avy amin'ny FLM, fiangonana loterianina malagasy. Ny marina amin'ny finoana ihany hoy izy no velona ary vondreo Madagasikara, Jesosy eo vondreo Madagasikara, vondreo ny fiangonana, ory zareo pentekotista. Raha ny tena marina tsisy fandarana tsika androany, fa tena be loatra ny vaovao, ny zavatra mitranga, ary tena tsy afenina fa tohana tena sady tohana amin'ny alalan'ny fahatezerana sy ny hoe alahelo, ny fo, ny saina, ny fanahy, ka tena mahatsiaro manana didy, ka eny fa na dia hoe jour de repos ary androany ny amin'ny resaka andao zay dia tsy mamela ny fanahy, tsy mamela ny saina ary tsy mamela ihany koa ny fo satria torotoro noho ny fisehon'ny zavatra maro tsy voataisa eto amin'ny firenena. Zavatra telo ny tena ho lazaintsika androany a. Voalohany indrindra, ny amin'ny lohateny hoe tsy Antananarivo ihany no Madagasikara. Faharoa, ny sinema izay nitranga teto Antananarivo nanomboka ny sabotsy ka androany jusk'androany alatsinainy après-midi amin'ny 5. Falohan'ny hanombohantsika izay dia hanao tantasikintsika momba ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany. Maro ny zavatra mitranga ary mahavalanana
ireto vahiny na tompona andraikitra vahiny avy amin'ny firenena samihafa miasa eto Madagasikara. Tena variana izy ireo satria mampagaga azy hoe raha tany aminay ny ohatran'izao dia efa ohatran'izao, raha tany aminay ny ohatran'izao dia efa ohatran'izao. Hanika somary ohatran'ny hoe nijerena fotsiny ny zavatra mitranga sy ny fandehany raharaha rehetra na ara-politika na ara-pitantanana ny fanjakana, ny fitantanana ekonomika ny firenena dia nitazapotsiny ireto vahiny na ireto ambasadera maromaro. Gaga izy ireo satria hoe mbola zakan'ireto malagasy reto ve zany vidim-piainana zany? Gaga izy ireo satria hoe tena mbola zakan'ireto malagasy reto ve zany fomba fitsaboana hoe manara-penitra nefa IRM mana scanner na doppler raha mety tsisy akory. Araky ny filazan'ny lera naman'izay hoe ny thermomètre anie ny stéthoscope dia ny dokotera izay mitsabo eo e. Ny fijerena tension anie dia an'izay dokotera mitsabo eo e. Fa tsy hanana amin'ny fanjakana akory zany hoy izy. Tsy hanana amin'ny fanjakana akory zany hoy izy. Miala tsiny aloha fa misy message kely a. Hoy lera naman'izay raso vete. Hoy le naman'izay dia ny ndasy aloha misy namana avy any États-Unis menomenina izy hoe tsy nahita direct intsony tapato. Fa alao bon efa lasy ny namana ny akamana. De zakan'ny malagasy ihany ve zao insécurité à gauche, insécurité à droite? Mbola zakan'ny malagasy ihany ve ireto tafika mitifitra ny malagasy? Zakan'ny malagasy hoe zany vidim-bary zany, zany vidim-menaka zany dia nitazana ireto vahiny satria ny antony dia ianao tompony aza mahatatiko io. Izy ve no andivakilo? Fa isaky mitaraina any amin'reto tompony nandraikitra vahiny reto ny mpanao politika malagasy dia ny fitarainana amin'ny injustice, tsy fahaizana mitondra, bref fitarainana politika. Tsy dia ao amin'izany zany ny fitarainana hoe mijaly re le vahoakanay. Mila fanampiana zay na izay opposition raha ahafahanay mitsabo malagasy mitovy aminay. Ahafahanay miaro ny malagasy mitovy aminay. Ny mpitondra indray dia sasatry mangatabola fa zay tonga laniny. Zany hoe zay tonga rehetra eo laniny daoly. Io tsisy fanazavana hoe ahoana, tsisy akory na sita anankiray ary ahafahanao mijery ny engagement de dépense tamina budget anankiray na tamina fanampiana anankiray na roa na telo, fa ny zavatra hitanao dia ny tranon'izy menakavy no mijoalajoala sy mety tsara lavitra na ny construction na ny architecture mihoatra lavitra mova tsy rony
Izany hoe raha tamin'izany andro izy niresaka n'izany Miami, haika ny tranon'izy menakavy no nataony tena Miami. Raha ohatra ho antsika zay nahita ka sendra nandalo tany amin'izany tany Floride zany ka nitsangatsangana tamin'iny Miami iny, amin'iny le trano amoron-drano be lehibe iny, de rehefa mijery ianao tranon'ny Julio Iglesias na Julio Iglesias, mijery ianao ny tranon'ny Madonna, mampidi-bola zany, ary tena mampidi-bola foana zany, manam-bola zany amin'ny alalan'ny sangan'asany. Fa eny Ambobao eny misy trano mitovy amin'izany trano zany. Le image de tena le hoe amoron-drano, Miami tokoa, ary tena na le couleur de tena Miami tokoa moa zany. Ny tranon'izy menakavy no nataony Miami, fa tsy ny tanàna tahaka ny ohatra hoe Tamatavy. Roa taona no natongavany teo zao, voafefy sosoa ny tamboho fa tsy hita voatran'ny ny asa, voafefy soasoa ny tamboho fa ny malagasy ihany koa voafefy torak'izay. Ny tambatra sy nandeha ary rehefa mijerena ka manao analyse dynamique an'le situation, ireto ambassadeur France, Japon, Corée du Sud, Allemagne, Inde, États-Unis, Royaume-Uni, zany hoe tena pratiquement G7. Za moa tsy te interpréter hoe inona ny antony tsy nahatongavan'ny Rosianina tao, na de fantatro ara quelque part ny interprétation, fa ny zavatra tiako lazaina eto dia rehefa nifandinika sy mifampijery ny zava-misy ireto ambassadeur reto momba ny hoe intérêt commun na ny hoe intérêt général ho an'ny malagasy, dia mino aho fa tsy maintsy amoaka communiqué zareo amin'ity herinandro ity, ary tsy ho ela na andeha hitety indray zareo anatona ny Nga Andry Rajoelina ary anatona ny Nga Ravalomanana. Satria force est de reconnaître fa tena bloqué ny Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana mihitsy ny fiainam-pirenena iray manontolo. Izany hoe noho ny tsy fifankazahoana entre ny Marc Ravalomanana te hahazo place ary te handrobaka amin'ny fitondrana sy Andry Rajoelina miaro-mafy ny sezony amin'ny alalan'ny alabato, dia ny fiainan'ny 23 millions na 21, andao atao hoe 21 millions de la population malgache no bloqué tanteraka, zay tsy voatery hoe mankafy na mankatoa any Andry Rajoelina na i Marc Ravalomanana. Aza adino anie fa nefara teo amin'ny 4 500 000 na 5 millions sisa nisan'ny mpifidy ny deuxième tour e. Teo amin'ny 2 millions tsikelikely teo anie no nisarahan'izy roa tota e. Efa tena hoe gentil manao hoe nandao atao hoe ny 21 millions ny population malgache no tsy mankatoa, fa efa niena toy ny fenatitra izay fitiavana anazy roa zay après an'iny fifidianana iny sy ny zavatra mitranga amin'ny firenena. Ny iray te hitondra tolona mafy nefa ray nitetaka, le iray koa miaro ny fitondrana mafy
nefa sakaletaka. Mazava ho azy zany. L'une ou l'autre hoy ny fitenena amin'ny frantsay zay. Na ho terena izy amin'ny rahalahy ifampiresaka dia andamina amin'ny firenena, na ho terena izy amin'ny rahalahy hoe miataka nareo fa potika ilay malagasy, potika i Madagasikara. Aza adino hoe fa nanomboka tany amin'ny 2009 ito tondro sy bagary io, 2021 tsika menakavy mbola io ihany izy mitrano. Ndray moa lay antitra kirina mizizo, ndray tanora tsy mahay mipetraka, tsy mahay manaja olona, dia tsy misy mahay mifanaja tena hoe sao dia mba le firenena le ria no priorité, sao dia mba le vahoaka no tokony ho tsinjovina. Maro ny azo kritikena ny Andriamatoa Andry Rajoelina, ary criticable izy amin'izany. Pénal daholo ny zavatra ataony rehetra, ary latente io. Nefa na izany anaty izany koa, maro ihany koa ny azo kritikena ny ngara-varomanana ao anatin'izay. Samy tsy masina zany izy roa lahy reo. Izay no mahatonga an'le lojikany hoe niny no andehanan'io zavatra io, satria efa maro le malagasy no leo tanteraka an'izy roa lahy reo. Lasa izy roa lahy na dia tokony hoe izy mianaka ary. Satria hoa le iray lay antitra tsy mahay mipetraka, le ray sovasova toy ny sovaly tapaka lambridy, dia izy roa lahy miady dia ny fiainan'ny malagasy 220 tapitrisa no sahirana ary very eo anatin'ny katesisy. Eo zany ny olona mijery mitazana hoe manana mpanao politika misy vision ve ireto malagasy reto ka afaka hiaro ny tombontsoam-pirenena. Manana mpanao politika manana fahendrena ve ireto malagasy reto ka hitondra n'ity firenena ity any amin'ny fahendrena sy ny tena hoe fandrosoana tokoa. Ny andro ny olona tsisy hita fa isaky ny eo amin'ny 3 taona na 7 taona i Madagasikara dia tsy maintsy vilesina amin'ny fehikibo amin'ny alalan'ny fitenenan'ny communauté internationale fa inona ary ty? Fa ianareo reto ve dia tsy ho endry mihitsy? Fa ianareo reto ve isaky ny mandeha kely dia mikorotana? Roviana ihany nareo reto no milamina, roviana ihany nareo reto no ilamina. Na inona lazaina tsy majorité tsony zany Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana zany. Porofo mitohaka amin'ny tendrany iny fifidianana iny hoe 51% ny malagasy tsy mifidy. Ary porofo mitohaka amin'ny tendrany ny fitariana olona hidina an-dalambe fa raha misy dia misy amin'arivony ny tonga. Izany hoe le malagasy zany efa tena leo an'le ady, tena hoe alao zay rangahy hitady amelona amin'ny fiainanay zay fandehany eo fandeha medy ho faty eo nareo samy mpanao politika, ary zany mihitsy ny réaction an'ireo le mpivarotra voatery tsy afaka mivarotra teo Analakely tamin'ny Sabotsy. Medy ho faty any amin'ny toerana malalaka any
nareo mpanao politika fa azany fitadiavanay no pitehanareo. Ny olona ny velany no mahatsapa izany hoe ikorotana indray ty Madagasikara ty ary olombitsy ny anakorotana azy. Samy hafa mihitsy mako le hoe le tsika malagasy mako rehefa mita folona de hoe vahoaka zay, na 10,000 personnes nareo de hoe vahoaka zay. Andry Rajoelina koa ne raha anangona olona koa izy eo Tsonjombe feno, raha manangona eo koa raha Valimanana feno io. Niza mpanao politika ka manana moyen mavita mameno an'io. Fa rehefa raikitra ny gidro hoe andao amizay ary angataka ny tena gidro, tsy hitanao ny malagasy. Tsy le like zay no faty eo felavy eo taingina kadiako izy. Io exactement le izy. Ampy any malagasy mahita ny Andry Rajoelina izay nampiakarin'la teny Antaninarenina men'la tsodrano zay hoe alao meko tsodranonareo any Antaninarenina, ohatrany hoe meko tsodranonareo faty ao nareo menakavy. Iny izy aveo misidina amin'ny style any amin'ny lalana mbola tsy andranan'ny olona, any amin'ny lalana mbola tsy andranan'ny vahoaka amin'ny kadiakany. Efa misy Chevrolet ao Suburban teneniko anareo zany. Efa fay amin'izany ny vahoaka, mbola andao ihany. Matsapa les communautés internationales fa il suffit de rien. Satria izy manana information. Na iza vendrany ty ara miala tsiny tompoko. Na iza nofo ty ara malala hoe misy fitaovam-piadinana maromaro miafina any ambadika any. Ary olona akaiky ny fitondrana no mitazona an'io fitaovam-piadina io. Tena akaiky. Ary efa vonona amin'ny resaka milisy. Hoe ity indray de tsy akialy ty. Niza mitetitetiky ny kalabe eo. Fa na isy guerre civile ary ty, na isy ho faty eto ara. De tsy akialy io. Ampy ny vola anakaramana mercenaire malagasy. Ampy ny vola anakaramana mercenaire vahiny. Nareo no nandefa ny sary fa tsy za. Hoe tony misy an'izao fifaniteny anareo tamin'izany andro zany. Tsy mihaino anareo hoe any Anosy Be any, Elville. Misy groupe na miaramila si mercenaire zany mikotrana turka izy ireo. Miteny an'izany atoboko tamin'ny 2020. Misy akamana tadidy ary nanoratra taminareo efa nitenen'ny Fleury Rakotomalala io. Miandry fotsiny reo Anosy Be. Eo amin'ny 520 eo izy. De rehefa raikitra ny tena tokoa de miditra trehatra reo. Tiako tenenina aminareo hoe ny renseignement momba an'izany zavatra any efa ela ny fantatry ny olona. Tonga eo mihitsy tsika zao hoe hoaiza le vahiny indray ny miasa saina hoe hoaiza le Madagasikara. Ahoana no avin'ireto tanora malagasy reto raha raiky teo indray ny akitifitifitra entre an'izy roa lahy. Tandremo. Il suffit de rien io. Boum. Ahoana? Inona ny zavatra hitranga? Hoaiza Madagasikara? Inoko zany. Fa ho avy ny fiaonana. Mandinika tsara mako ry zalahy reo. Hoe ahoana ny hitondrana azy, ahoana ny angle hitondrana azy, satria tsy azo atao koa ny misimisy amin'ny affaire nationale na firenena ray. Satria sûr fa zavatra ho tenen'ny Andry Rajoelina de
vao maîtriser-na ny situation. Nefa ny renseignement ny tanan'ny communauté internationale zay mety zay sûrement tsy ananany Andry Rajoelina prouver ny contraire an'izany. Tiako tenenina amintsika menakavy de zao. Isika malagasy koa manana ny etidy sy andraikitra tokony raisitsika. Misaotra antsika rehetra mahatsapa hoe ary mahita hoe efa tsy lasa kosa rangazy mitsamiraikina. Inona ny décision tokony raisina? Eo zany no taraikitsika satria ny antony de zao. Variana mifampiresaka any amin'ny salon. Variana mifampiresaka any amin'ny sisiny. Variana mifampidinika any anelakelatrano. Variana mifampiresaka any amin'ny fandonam-bera, any amin'ny bara. Hoy le zazakely, zazavavy zay. Toko hoe zazakely satria kely mihitsy izy io hitako. 12 taona izy zao, efa lehibe izy. Tonton, fa de tena tsisy olombanina mihitsy ve ao Antananarivo non, tsisy olombanina ve ao Madagasikara ao e. De onona valiko azy hoe malahelo any Nadine Ramarsona ho aho ary mahatsiaro azy amin'izany teninao zany. Ny olona vanina hoy izy tsy vonina, fa ny olona tsy vanina no vonina. Zay ny tenin'ny Nadine Ramatoa Nadine Ramarsona. Ary tadidiko zay tenin'izay satria ady hevitra nataonay da zany niaraka tamin'ny Arifide Ramanandraibe, le jour de l'anniversaire de Arifide Ramanandraibe. Quelques jours après, na quelques semaines après, raha tsy diso aho, maty izy. De marqué anazy tenin'izay. Ny vonina ozy, ny olona vanina ozy tsy vonina, fa ny tsy vanina no vonina. De eo tsika zao, saky ny 2 taona na 3 taona de tsy maintsy misy fivorian'ny communauté internationale momba ny kahany Madagasikara. C'est honteux ne zany hoe ambassadeur fa tsy filoham-pirenena akory nandeha irahana hiteny sy baiko ny filoham-pirenena ao. Manala-baraka sady mamenatra ne zany e. Teo anatin'io resaka io, amin'ny communiqué io zany ary eo masarotra, lasa sarotra ny asan'le ambassadeur satria tsy afaka momba izy Andry Ravalomanana, tsy afaka momba izy any Andry Rajoelina. De ny grignoter-ndralandray le communiqué zay mety hivoaka eo. Hitanareo, zao ny tenin'ny communauté internationale, de avokoa ny anankiratsy, hitanareo, zao ny teny. Ils se plaisent à agir dans le ridicule. Certainement, ils seront les deux admonestés. Admonestés pourquoi? Donc, de menul l'orientation, oui? Non. Tsy laminy ty Madagascar ty, d'après les informations, les renseignements que nous détenions, il serait temps que vous vous lanciez à créer vraiment, à mettre en place la paix. Ariatomboy any amin'ny hoe mifampiresaka dans le meilleur délai nareo mindrala. Avy indray ny anankiray teny hoe za kosa aloha negatif anokatra ny gouvernement ho aminy. De avy indray zay tsy manaiky raha tsy rahana mitondra. Da nareo am'izany. Tena hoe on va aller dans ce sens, ho antsika menakavy.
Tsy anaiky ndray zalava hoe azy de ny anay ny industrie, ny anay zao, ny anay zao, andeha any amin'ny fiaraha-mitatana. De tsy anaiky koa Andry Rajoelina fa ozy Andry Rajoelina hoe moi je suis élu par le peuple et tout le monde a accepté. Vous étiez présent lors de ma prestation de serment. Lui aussi il était présent. Il m'a félicité. Tsy misy afa-tsy atoerana sy atombontsoa zany ny cotonisme mitsamo reo. Zay no mahatonga ny hoe évitena tahaka ny pesta, ny mety éventualité iverenan'ireo olon'ireo eo amin'ny fitondrana. Mazava be, mbola te hanana dody zandray Andry Rajoelina. Te hanana jety privé anankiray indray koa Andry Rajoelina. Ngara Valomanana indray koa dia te hanokatra ny industrie ny maimaiky ary amin'ny fotoana fohy. Ny rahanana hita zany, ny rahanana hita zany, matombo frikla nandeha tany amin'ny tsizy ny fifidianana dia nanokatra ny industriany ny namaika ny ramose. Aztsika zay ny namaika ny ramose, fa tsy mba nisy fiainona mihitsy hoe ory zalahy il a tiré la sonnette d'alarme. Ny ray aman-dreny Didier Ratsiraka hoe ory zalahy, sao dia tsy andeha amin'ny tokony izy ty fifidianana ity. Tsy alao ve manamboatra rafitra tena mety sy eken'ny malagasy ray manontolo aloha. Ndao ihany, lasa ihany izy mitsamo. Nisy an'izany Roland Ratsiraka zany moa tao nampiritsika koa. Rotsoka. De lasa. Zao le firenena andehany amin'ny tsisy, on parle plus de développement né. Au cas où tsy fantatrareo zany, on ne parle plus de développement. On parle de décroissance. On parle de fampitehana. Tsy voaloha ny bourse ny mpianatra. Zao indray hono lazay ny mpanao politika mapara. Dia zao indray hono ny valiny avy ato amin'ny TIM. Zao indray hono ny valiny avy ato amin'ny Armada. Dia zao indray hono ny valiny avy ato amin'ny RMDM. Ianamary le gars. Tous les jours tsy misy voatifitra indray hono ny tary, voasambotra indray hono ny aniny. Emprisonné avec abus, abusivement hono ianiny. Savan'ny polisy hono tratran'ny anina fa tsisy mandat de perquisition akory. Dia ty zavatra rehetra ty tsy mampandroso fa au contraire mampiematra. Le tanora malagasy te hiroso, te hanana zavatra hoe tsara ohatry ny olona rehetra. Le vahoaka malagasy na dia hoe scanner na IRM fotsiny ary hoe ananany any amin'ireny hôpitaly manara-penitra ireny, dia voatery lany any amin'ny fanakanana grevy sy ny manifestation. Zatsy miteny hoe ratsy ny fidinana an-dalambe. Azafady tompoko. Tena au contraire tsara ny fidinana an-dalambe, fa au moins mba zavatra rassembleur. Zavatra rassembleur. Ny mirassemble olona amin'izao fotoana izao dia ny fialany Andry Rajoelina fa tsy ny fiakaran'ny Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana. Tandremo. Zay no mahatonga an'io indécision par-ci par-là io. Samy d'accord amin'ny malagasy rehetra, fa tsy d'accord kosa amin'ny malagasy hoe asorina aloha i Andry dia avy eo hita eo momba ny Ravalomanana. Condition miaraka ireo tompoko. Condition miaraka ary tsy misaraka. Miala Andry fa Marc Ravalomanana kosa nefa no miverina eo. Tsy misaraka ireo, condition tsy misaraka ireo. Dia aza manendrika bohitra roa. Zay manko ny langazy avoakan'ny ekipan'ny Ravalomanana. Fa nga olona ray no manendrika an'ilay bohitra roa, olona efa matapitrisany maromaro.
de bitrova ve de tsy ho azon'olona tapitrisany maromaro. Zay le fandemetsaina de nio tsara hoe alao no ranga asory ny andro de hita eo momandravalomanana le roa sangisangy amin'ny ohatrany hoe saka matory ny sangisangina iny le tigra matory iny de kitikitio iny le voay matory iny de kitikitio ahitanao ny loza condition tsy misaraka reo hoe ny ravalo ny andro rajelona ary zay no mahatonga ny malagasy io tonga saina hoe ohatra marina ny kaozin'ny loks zany loks mako ny fiantsoana ako anankiray avy any amin'ny mapary io de any amin'ny amina indray de hoe voatavo zao ny zavatra nataonareo tamin'ny sabotsy voatavo mota tsy namokatra mifandinika zany ny communauté internationale ary miasa saina ho an'ny Madagasikara nefa takin'iny ty vavan'ny malagasy sasasasa tena miteny atsika menakavy misaoran'Andriamanitra misy an'izany atao hoe communauté internationale mba misin'izany atao hoe fetra sy ny hoe didy tsy azo ivalozana fa raha tsy nisy an'izany ianao malagasy mipotika voalohany ianao malagasy mipotika voalohany indrindra satria ny antony dia manana mpanao politika ianao tsy manana ny fahendrena ary tsy tompony fahendrena manana mpitondra ianao tsy eritreritra akory izy na ray minitra azy no avinao fa no avin'ny taranany sy fitombon'ny fananany no mamay azy soa fa nisy ny communauté internationale misy olona mako de marivava misy olona de tena hoe tena mamely de mamely mihitsy mba azonao imazinena ve hoe tsy teo akory la Frantsa na tsy teo reo communauté internationale anankifito reo efa samy nahititsika ny zavatra nataon'ny Rosianina amin'ny Malagasy na ny firaisana sovietika tamin'ny andro ny Didier Ratsiraka rovotra baka ny fitombenana satria ny papier génique boky avy amin'ny Rosia no papier génique mba mandiny ihany rehefa miteny sy manaratsy satria ny rehefa jerena le resaka firinga mihevitra tsy lasa lavitra akory ahoana moa le ankiray tsy mila banque mondiale zany tsika tsy mila FMI zany tsika fa na 30 taona ary tsika de tsy ho tafita tsy nandeha lavitra akory efa io ndraisinoatra amin'ny mpanjaka ny DG amin'ny banque mondiale rehefa manao zavatra refeso aloha ny ozabody zay vao miteniteny foana averiko any refeso aloha ny ozabody zay vao miteniteny foana manjary meza amin'ny olona leza tsisy
This is Santana.
Ianareo maro nareo manontany hoe rehefa nini ara dia iza kosa e? Zao tsapan'ilay mpanao politika fa izay ny majoriten'ny malagasy mitady an'izay hoe ny Ravalo, ny Andry Rajoelina, dia izay no mahatonga an'itony Roland Ratsiraka potrapotra tapoka avy any amin'ny musée avy any, ireto mpanao politika hafa potrapotra tapoka avy any ambadika any. Hijaby train izy io. Hijaby train izy io. Tsika malagasy zany mila mahatsiaro mihitsy hoe zao no nataon'le raha namany ity. Zao no nataon'ity bandy ity taria aloha taria. Vitan'ny Roland Ratsiraka anie no niteny an'izany tamin'izany andro hoe tsy nanan-kanina izany lalana izany. Dia izao bloqué daholo ny varon'ny malagasy. Firy taona izay nieritreretina hoe tokony amboarina ny lalana be fandriana Nord izay. Efa roa taona zao, efa tamin'ny herintaona ny tokony hanomboka ny autoroute ny malagasy. Oui, tu as raison, Mikael Olds. Tokony amboarina ny autoroute. Efa lalana firy ny tokony vita vao Marambilobe, ny volamena no lasa mivoaka sy voatrandraka amin'ny tsirariny. Tsy lahan'olo mangy Madagasikara toko azafady. Tsy lahan'olo mangy Madagasikara. Maro izao. Maro izao. Tena miteny anareo aho fa raha ohatra fotsiny hoe établira listana 50 personnes hautement qualifiées miasa any Canada, États-Unis, Frantsa, dia hiratra ny voamasontsika menakavy. Fa ahoana izany olona izany tsy hita Monsieur Fleury? Satria tsy normal ilay zavatra mandeha sy mitsanga ny Madagasikara. Dia alohan'ny olona mandeha mitondra ny savoarany, ianao olona tsy norma daholo ny tohananao. Olona tsy norma daholo ny tediavinao hitondra amin'ny fanjakana. Ny ray mpikosika vinyle, ny ray mpikosika ronono. Dia ianao ve dia mieritreritra fa olona miasa. Ohatra fotsiny hoe team manager any amin'ny Société Générale Afrique. Ohatra. Dia eritreritra ve ianao hoe hody any Madagasikara izy dia bakondra valomanana zany. Ratsinao fizika. Misy olona malagasy miasa amin'ireny groupama team manager ambony zany. Firy malagasy miasa amin'ireny top 50 na top 10 cadre ambony. Dia hody ve izy? Ho baikony Andry Rajoelina. Tena mba mifampidinika ary rehefa mifampiresaka amina think tank anankiray. Satria mba manana atao ambadika atao olona miara-miasa amiko sy manolo-hevitra anao hoe zao Monsieur Fleury, zao ny zavatra mitranga. Tant que tsisy fiovana, rupture définitive avec le passé, tsy voatra Madagasikara. Efa nisy amorsan izany teo, fa nodinao tsy hita. Zao anao fitetaka indray. Misy andraikitra ireto mpanao politika, fa misy andraikitra ao malagasy keo. Or malagasy io mandana fotsiny ianao eo Maurice. Na rehefa mba misy an'ireny Facebook reny dia mba jereo ny tany olona. Fa ianao manko variana amin'ny fanoratsoratra, variana manenjika amin'ny voatavo ianao, fa tsy ny tenin'ny voatavo ny henonao.
Sao de mba marina kosa aloha zany kaozin'ny lery zany e. Mba farafaratsiny ianao manao an'izay de lasa ianao mitrandraka ny information. Fa my tena grave ane de ton'le olona mahita nefa minimikipy. Efa hita zao fa tam'izany andro efa reraka ery le mokasain'ny Andry Rajoelina mandeha tongotra eo be sarety antorany avy eo aminy makany an-tranoko. Ianao moa zany mijery an'izy malahelo ihany. Fa rehefa nanomboka nandeha ny zavatra nataony, nangirangirana am'izay io kiraro io de hoe au moins mampivoatra le kely ity. Fa rehefa nety am'izay ny fiainany, ianao ny forany voalohany. Tsy za zany fa ny malagasy. Za tsy ho velomin'ny Andry Rajoelina zany mihitsy miala tsiny aho. Ka izao, rehefa nanomboka ity resaka mouvement, indrindrindrindra hoe ity resaka mini ity. Rehefa tao amin'ny Ngara Valomanana de nisy teny anankiray alohan'ny sarahana, ary surtout nanao veloma azy hoe andeha hiondrana any ivelany zahay satria ramatoa no fianarana. Ay, tsara be zany ozy izy, tsara be zany ozy izy. Au moins vita ny doctorat andry de efa tonga eo amin'ny fitondrana. De am'izay indray ozy izy zao. Tsy izany aho le tanjonay Andriamatoa Ravalomanana. Fa ty hoa misy hafatra apetrako aminao. Am'ireo olona manodidina anao akaikinao reo aza miandray ianao hiteny hoe iza le olona anjaranao midécouvrir. Misy mpamadika reo. Ny zavatra ataonao rehetra ato tsisy miafina any ambadika any. Taitra be izy. Iza ozy izy, iza ozy izy. Mahaiza ianao mamandripandrika ny olona manodidina anao. Ary tsy miteny aho. Rehefa inona no natomboka amin'iny, satria deja zay kapasité zay nahita hoe ianona ny mpamadika, tsy tandra Valomanana, fa tany amin'ny olona tsy naninona nanaovan'ny toetra tsy mendrika. Raha marimarika nareo, misy olona roa telo tena goavana atao amin'ny Ravalomanana, tsy ao tsony amin'izao fotoan'izao. Tsy ao tsony amin'izao fotoan'izao. Ary ny zavatra mazava dia izao. Raha sanatria Ravalomanana ialany fidèle, Razarapera dia vita izy. Takan'ilay ankiray hoe raha ialany ny tafika Andry Rajoelina dia vita ihany koa izy. Misy mpamadika ao tsy hitan'izy mandrakitiny androany. Tamin'iny herinandro lasa teo iny dia niezaka ny avertira directement et indirectement hoe tandremo le rehetra eny. Misy olona mpamadika ao. Naveriko teto ny tantara hoe nisy olona tena akaiky tamin'izany voasambotra, ary 3 lahy izy voasambotra tany sa efa da, fa nisy ramatoa anankiray izay mikapetsopetsona koa, anankiroa fa samy tsy voasambotra. De tena nilaina be mihitsy ve le cinéma be, montage na scénario digne d'un film hollywoodien, hollywoodien, azafady hollywoodien. Tena nilaina ve ny nanao an'izay montage zay, satria hoe araky fleury, araky voatavo, araky luxe. Ahoana ny fomba afantaran'le ry an'izany hoe izany mpizaran'ny information aty aminareo, fa misy tsy milamina ao aminareo ao. Azafady tompoko. Anisany tao amin'le fivoriana namadihana ny kandidà ny Botozaza
ho lasa Robinson ianao ramatoa. Ary natonga ny Robinson ho candidat satria tsy nety taminareo le candidat ny Boutzaza Tamatavy satria tamin'izany fotoana izany dia nandiny Kozy tsy omenany Kokoty ny fitondrana. Tao ianao tompoko, tao tompoko lahy mamy Rakotoarivelo, ary ianao dia anisan'ny tompona andraikitra namadihana ny zavatra io. Izao ny zavatra lazaiko antsika, anisan'ny mampagaga indrindra izany hoe samby miara-mitolona eo, samy nanao tain-bava ihany, dia misy roa vavy tsy voasambotra fotsiny eo. Le anankiray aloha efa niteneniko ry zalahy, Orbaina, ici plus une ho anana farandrazana masy. Teny mihitsy hoe aza mba miaraka manao politika amin'ny lalatiana Ravilomana. Fa izy dia tsy afaka manao politika izy raha tsy misy olona enjana ao ambadika. Fa ianao dia vadihana ianao avy eo. Samy niarahana nahita lalatiana Ravilomana tamin'ny andron'ny transition dia nitolona, anisan'ny nitolona rehetra izy. Tonga amin'ny fifidianana, iny amin'izay izy manohana ny Edgard. Nefa izy Edgard anie anisan'le nifidiana teny Ambobao e, dia tamin'ny sommet amin'ny Mapara e. Edgard anie anisan'ny olona akaiky amin'ny Mamy Ravatomanga e. Non, Andry Rajoelina e. Tiako tenenina aminao hoe zay zany ny kahan'iny. Le anankiray indray, avec qui tu sors et dis-moi qu'est-ce que tu prêches? Samby nalala an'izany daholo ny tao amin'ny Assemblée nationale. Dia tsy nanitikitika ny sainao hoe inona ary ny tena ketrika ity sy ity. Tena nilaina ve le sinema hoe mba satria tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny deal ninona lazainao ao anatin'ny famadihana izany dia ny filazana ny détail ny stratégian'ny olona. Dia misy manatsatso moa hoe c'était facile. Oui, facile. Fa tsy maintsy ao anatin'ny deal koa ny hoe tsy mahazo makany ianao. Fa raha ohatra ianao makany dia tsy maintsy hisambotra anao zay. Inona zany ny scénario azo créena sy ny zavatra azo atao? Hoy aho tamin'ireo akama akaiky tamiko, hopay aho raha tonga eo Analakely zany hianatra. Tena hopay aho avy indray voasambotra indray hoe fa hoe misy porna produit prohibé, refus d'obtempérer. Fanevatevana na faniratsirana solon-tenam-panjakana. Hopay aho Ramigado. Hopay aho Ramigado. Tena miala tsiny aho. Dia izao ny zavatra teneniko anareo. Non seulement izy tsy tonga teny faharoa ndao ataontsika analizy raha le scénario nitrangandrony hoe voasambotra tsy mety nosavaina, refus d'obtempérer. Misy lalàna mindraikitra an'izany raha tsy diso aho. Misy lalàna mindraikitra an'izany rehefa miteny ny mpitondra fanjakana hoe
solon-tenam-panjakana ny indrindraindrindra fa ny sécurité satria mamainy tany. La preuve, nisy tratra teny Analakely mitondra vola, ny zara vola. Donc l'autorité en question, elle est en droit de procéder à des fouilles. La personne a refusé d'obtempérer. Ary mbola naniratsira ihany koa ny invectivé anty solon-tenan'ny inona moa zany, ny autorité. Ary tsy vita an'izany eto zany c'est sa parole contre la parole de l'autorité hoe nisy finanana sy fitazomana zava-mahadomelona. Re olona charge anankitelo. De hoe misy procédure ohatran'izao mihitsy zany ny resaka procédure flagrant délit. Da andao tsika no analyse parallèle ary. Tadidinareo ateto miteny hoe rehefa natao ny ankety an'ireto olona telo lahy nanao grevy dia mijerena tsy tao anatin'ile audition ny anaran'ny Roly dia naverinainkana tamin'ny mpisita dia tsy maintsy nasiana ny anaran'ny Roly. Dia rapide tahaka ny TGV nampidirana ny Roly tany Amponja. Nefa ny témoin amin'io témoin créen. Ary le témoin mihitsy no niteny hoe naprisian'ny député Lanto Rakotomanga tompoko nanao an'io. Rehefa tsy nanaraka an'le deal zany ireto mpitondra fanjakana. Hitanareo amin'izany le mode de procédure, le mode opératoire. Tsy maintsy vita an'ireto le fitondram-panjakana reto foana mi-implanter traître ao anatina mouvement anankiray. Oui, outrage à un agent public. Pilofo sy zany hoe vavolombelona anankiray doute no nahatonga ny Roly niditra any Amponja direct. Miady ny fianakaviany amin'izao mirecruter avocat international ary ho avy ny pression momban'io. Tena miteny zay tafavoaka ireo brigade politique ireo. Tena anareo an'izany tafavoaka ireo. Tsy zakany Andry Rajoelina amin'ny pression amin'io. Zay aloha dia aleo azavy zay. Inona ny zavana mitranga? Ity rapida be, spida be, nazo LP aloha. Tonga dia eo ao ihany, LP zany tsy voasomia akory angambany. Eo ihany dia efa fitsarana. Dia eo ihany dia 3 mois sursis. Olona diza mivendra nampakainareo zany 3 mois sursis zany tsy mikitika tsy tafiditra any amin'ny bulletin numéro 3 akory. De qui se moque tant? Ianareo jamba fanatika voafitako zany. Fa tsy ny olona misaina sy mandinika hoe Orlery tena mba sao de cinéma kosa ty revi ty Ianareo ty mba sy mapara ihany manoratra hoe ary naninona kosa ianitra tsy niantso olona rehefa nisy voasambotra ka tonga dia nitsaraina teniny ao. Nalefa déferment zany. Ireo le voasambotra tamin'ny manifestation niantso olona ve izy? Fa rehefa ny zanany voadony dia natsono ny olona. Mialatsiny dans les deux sens, ça ne colle pas. Cinéma fotsiny zany. Ary d'ailleurs efa nitela ny teny hoe tandray amin'ny Ramatoa ino.
facile be ho anareo no miteny hoe io fa mampiady indray vao atao hoe non tsy problème ny arany efa teneko anareo foana hoe zarako ara tsy mety mitolona ataonareo e zarako ary tsy mety rehefa ao anatin'ny système anareo ao anatin'ny roa azonareo ao misy élément corrompu sinon élément douteux plutôt zafady toko ahoana tena amin'ny fotoana tena hoe zava-dehibe indrindra de ny zanaky anitra rery c'est grave efa nisy nanaraka le tomobile de efa hoe tondrina zany de alaina otage de vita le mouvement latsinainy de avoaka le zanak'olona le ramatoa zany ary za sura fa io sipakely io tsy au courant zany montage zany akory autrement elle aura refusé c'est le machiavélisme de sa mère et on sait que la dame elle en est capable io zany elana pa am'le zotriny hoe raha tonga eny nalakely na eny amin'ny 13 mai ils vont pas tsy hanana pitié amiko rehefa hisambotra reo satria tsy manaraka ny dilina de tsy tisy normal be ny ambony raha hoe hianatra ny tsita de sao de misy fandrika kory zany izy mibandy aloha kory anga miletika ohatrany sambo miletika ozy a tena mampitandrina zany tandrem-baina haiko loatra satria efa navony akamako moramora ihany amin'ny fandehan'ny tolole tena mikozy a tsy te higadra bonheur eo fa io misy an'izany hoe ty voasarika mpandrindro ty tsy voasarika zany hoe zao efa mivakiny fleury batsilana ny zavatra mitranga de possible angambano possible angambano mety tsy hosamborina ireto ambiny fa le montage c'est trop enfantin ianao ve manao refus d'obtempérer ianao ve miinvectiver amina ino ty izy teo ty le filazan'le namana azy ato akama azy ato amina mpiteo solon-tena-panjakana de ianao mitazona rongony sady raha ny filazany atokoa azy hoe finanana saro anankitelo de ray masy valy de vita amin'ny fitsarana de 50 000 ariary ny sazy nefa ny zana-bahoaka tratra amin'ny flagy mitondra rongony tonga de amidelo tsy ndray mantena indreo zany zana-bahoaka tratra amin'ny flagy mitsoka fa tsy mety savain'ny polisy tonga de amidelo raha misy ny tena hoe zanak'olona tokony giady raha tratra am'izao zavatra reo de ny zanak-anitra ny voalohany raha tratra am'izao zavatra reo fa hoy iaho hoe ho pay alty raha migiady zany io de laha mivendrana manipulen'ny olona amin'io miantso tokoa avy any Madagasikara hoe outrage iny tokoa miantso avy any Madagasikara tena tsy migiadra ty fa zao mifandehany ato machination film satria tsy maintsy justifiena le tsy fatongavana teny Analakely teny amin'ny 13 mai de zany zao rapitsanao afaka miteny zay tianao teneniny manodiavanao ry fleurine zao manodiavanao zao zay manko ny malagasy rehefa tsy ampy argument izy fa zao hoe manontany atsika efa nisy fitsarana ve rapida be ohatrany tena mba maniry aranga tena mba maniry ary tena mba iangaviko ny fitondram-panjakana ataovy rapida ohatr'izany koa ranga fitsarana andreo lia raha mbola
berija ny andramboly zany tena tsy afeniko anao fa isaka ny laniny ny periody ara-dalàna ny MD de mitohy MD afandray io fa ity tsy mety ny savaina avy eo nefany tratra tao amin'le WC le rongony io zany tsy miditsika hoe inventé na tsy inventé hoe marina io nalainga fa au moins zay ny ankety tao anatin'ny gendarmerie ny raha atsika nahita fa ny Androlina le témoin mihitsy ary rehefa miteny hoe tsy zay tsy tany Androlina toko ny vola nanaovana an'io fa nisy député naporitsika anahy député Lantorakotomanga miteny hoe ataovy Rôly efa se retracté zany ny témoin principal inonday fitoriana hafa ndray hitazomana an'le olona tena mahalasa saina ary mbola ampitsika hoe efa niteny teto ane hoe misy ravaviny ao amin'io fitsarana io ka raha ohatra ary andao tena lazaina marina zany hoe nisy tokoa ty tena marina nisy travail d'influence zany tao nataon'le ravavina raha ohatra Fleury Rakotomalala diso amin'ny catéchisme diso amin'le film ny asa zany ny lobbyinina nataon'ity le ravavina fa naninona tsy nanjaitra tamin'ny Rôly je vais vous dire pourquoi satria zany Rôly zany dia mpanao politika mahay raha anakorotana amin'ny zavatra hoe tiana akorontaniny ny fitondram-panjakana io de vitany ary Rôly commençait à être bien vu bien apprécié par Ravalomanana izay daholo mampatonga ny olona zay manakaiky any Ravalomanana tonga de may doran'ny afo satria ny zavatra mitranga ao amin'ny Ravalomanana de misy olona ao il y a des gens qui ne prennent du moins qui ne font que descendre les autres président tandremo ianao fa zao ne iny tandremo ianao fa zao ne iny de lasa koa le ray tonga de tsy manadiady tsy mandinika kanika na olona efa ela teo akaikiny teo ary tsy afaka nonona anarana njaranareo midécouvrir hoe iza ny tratran'ny zany fa ianareo timindreo zay de mahatsapa mihitsy hoe za efa tratran'ny zany za koa efa tratran'ny zany za koa efa tratran'ny zany leo a de niala moramora ve zany hoe aty Frantsa hoa misy karazana tim be dia be ny roa fantako nday Fransa nday Frantsa nday zany Fransa miteny frantsay de nday Frantsa de rehefa mivory reo tsy afaka miaraka mifampivory fa mifanompo raha sanatria zany zany hoe tsy natao mihitsy ny intervention tamin'ny Rôly satria mety anembatsemba ao anatin'ny politika de aleo aloha le ry akainana nahazo an'izany veto sans tompoko andrenindreny victime zany na de efa lazaina ary zany olon-dehibe anankiray zay inonona Ravalomanana teny ry président tsy président Ravalomanana io zany tsy tononiko manko ny anaran'le rangampivady zay fa zany koa talenta amin'ny fosafotsy zany io anatin'io tim io zany de fosafotsana sy fanombana olona mibetsaka hoe président masoko zo mihitsy ny nahita ozy ary nitantarain'le olona tamiko masoko zao mihitsy nahita ozy izy tao amin'ny Colbert le ry mivory niaraka tamin'ny ekipany andro ovinao aho zany maleriva ozy izy zay zany ny sabotsy marina ny tonga amin'ireo mpivady reo maleriva ozy maleriva tamin'ny firy ao président teo amin'ny efatra sasany eo ozy izy
Le président io zany tsy président Ravalomanana fa izay zavatra hoe manko napotika amin'ny fétition tamin'ny Ravalomanana. Ty zany mantsy azy hoe zay olona zay sy mahariva io amin'ny efatra sasany ho an'izay olona mahalala anahy dia ny zomahariva no fiarahako ny fandombera sy mitafatrafa sy midinidinika amin'ny namako any Madagasikara. Ny akamako zany zomahariva fa ny sabotsy tsy manao an'izay intsony satria andeha hivavaka ny lady. Fampijery zay mivady hoe tena tsy mianatra ny mandainga ireto olon-dehibe ireto. Fantatry mivadiko moa ny tetrako fa tsy mahatanty an'izany tonga dia niteneniko izy fa maninona nareo mandainga tompoko. Taita be le rangahy satria mba olon'ny finoana ihany. Fa ahoana ao zay izy? Miala tsiny ho aza amin'izany ora amin'ny efatra sasany teneninareo zany. Tsy haiko angambanao sao dia amin'ny efatra sasany maraina amin'ny efatra sasany hariva ozika. Amin'izany ora amin'ny efatra sasany teneninao zany mitono brochety zay ary tao an-tranoko izy io mivadiko hoe vavolombelona tsy izy rery mitao. Tena masoko mihitsy nahitaka io zany le olon-dehibe vonona ny andainga fotsiny, vonona napotika fotsiny satria hoe iny nga fétition manana ny indépendance-ny tsy baikibaikon'iza n'iza fa ny firenena ny mamay azy. Le iray any Afrika Atsimo tsy malaly ninona akory hoe laingana eto zavatra tantarainy ity. Tena nanomboka teo ny sabotena amin'izay ny maha-coprésidence amin'ny fétition coprésidente amin'izany Rakotandrendrina lasa nigadra izy noho ny fiarovana ny Ravalomanana mivoaka avy any izy hoy ny baiko avy any hoe tsisy mifréquenté an'iny intsony fa gadra lava avy any faravohitra ny baiko zany no miboaka tompoko. Mbola velona ny fétition Rakotandrendrina. Ka raha ohatra Roly tsy nisy akory hoe ndaotsika mba hanao tsipaipaika, ndaotsika mba hanao an'izao iarovana ny Roly. Dia satria simulation fahatelo manelingelina sao dia maka ny plasitsika dia peo any io rangahy. Tsy olona ray ny victime an'izany ary matoa amin'ny tantaran'izany dia au courant ary informé amin'ny zavatra ohatran'izany. Dia maro ny olona manaja tena hoe aleo rangahy miataka, aleo reveny eo ny azy. Fa le vahoaka aty ambany jamba amin'ny zavatra ohatr'izany tsy mahita. Ary misy ny miseho, tsy hoe miseho fa mahita mihitsy fa manakatona maso satria menatra ny hafa hoe pro Ravalomanana be teo dia iny fa tsy nanao Ravalomanana intsony. Famenarana sisa eo anatin'ny film. Dans les trois cas, je prime le cas d'une machination, surtout le resaka hoe cinéma. Cinéma fotsiny iny. Raha charge anankitelo no tsaraina tao anatin'ny adiny roa, miala tsiny toko tsisy ino an'izany. Tsy crédible zany, miala tsiny indrindra.
Ie, anatra am'izay teny zay hoe am'izay hira zay hoe ny anteherako dia Jesosy ary tsy manana anteherana raha tsy ianao Jesosy. Zao rehefa ankininao amin'ny olon-kafa, ankininao amin'ny olona no avinao, dia tradio fa ho very ianao zay. Ho very ianao zay satria hisy fidahariana, tsy mifanaraka amin'ny eritreritrao na tsy mifanaraka amin'izay eritreritry ny maro, na tsy mifanaraka amin'ny eritreritry ilay olona ianao, dia eo anao no taraiky. Jesosy ihany no tsy mamadika tompoko, tradio zay. Na izaho raha tsy mangataka anao akory aho atoky aho. Zao tsy Antananarivo ihany no Madagasikara. Rehefa misy zavatra teneninao ohatran'ireny manko dia manamarika ny sain'ny olona. Ato izao dia misy olona mitaraina amiko hoe tena marina
Zany teninao zany Monsieur Fleury hoe fa ahoana tokoa ny zanako Madame Anitra no tsy voasambotra, fa zanako Tuliara zao voasambotra. Sahiran'izay mieritreritra an'izany ato anatiny izay côté ato anatin'ny RMDM. Sahiran'izay inona no tokony atao. Hiresaka aminareo ary hiresaka aminao rehefa avy eo, fa ny tena tiako tonga dia ilay olobe no miresaka amiko, afaka miantso ahy direct izy, fantany ny telefoniko, fantany ny WhatsAppko. Zaho samy nahita tsika omaly farakely indrindra tamin'ny sabotsy manko. Rakely indrindra ny 4x4 double cabine, rakely indrindra angambany tany amin'ny 700 tany ny tao. 3 ny fidirana eo Analakely, nisy 4x4 double cabine 4 isaky ny toerana. Zany hoe raha 4 ao anatin'ny 13 52. Ok. Tsikotina ny camion be nitondra ny miaramila. Tsikotina voiture mobile blindé. Ary nisy ny teny ara hoe amin'ny malagasy moa rehefa le blindage be reny dia hoe tank daholo. Farafarakely ny camion nitondra miaramila tao 30. Ny miaramila tao farafakeliny 200. Farafakeliny fa manjatony ny miaramila tao. Dia hoy aho hoe bravo, tena mahay ianao migara Valomanana, général ndraiky izy zany. Izy zany rehefa hoe raha Valomanana ve zany dia fopy. Général ndraiky dia hoy aho hoe bravo. Satria voasakana zany izay mety zavatra hitranga ka mety hanimba ary hitondra amin'ny firenena any amin'ny fikorontanana. Zany manko rehefa sarotra mihena dia mamenatra ve ny nampiasany stratégie amin'ny Fleury hoe tsy mila makeny Analakely tsika fa tonga dia mivoaka eny an-dalambe izay akaiky antsika daholo. Ampisehoana ny fahatezeratsika. Mamenatra ve zany? Matoa ny ireny niteneniko teto dia meko anareo gratuit fa lasa ihany nareo manao fikafikan'ny hoe manao tatitra. Double cabine farafakeliny 250 no teo Analakely. Camion farafakeliny 30 no mitondra miaramila teo. Tsy Antananarivo ihany ny Madagasikara. Tonga ny Alahady nahazo antso aho. Monsieur Fleury, inona ny tokony atao fa misy manafika any amin'ny fokotaniny Vohimary ary karazan-drazana règlement du compte le izy tany Benonika zany fokotaniny Vohimary any Masoa Est. Alerta avany ozy izy fa ianao no antsoko aloha. Satria ny tena zany manana lanceur d'alerte amin'ny toerana maro eran'ny Madagasikara. Lanceur d'alerte amin'ny Bois de Rose, lanceur d'alerte amin'ny Vany, lanceur d'alerte amin'ny fampidirana entana tsy mazava ny Vohimary, lanceur d'alerte amin'ny fampidirana famoahana entana ao Ivato, famoahana entana ny Tamatavy. Tena tongahako
dia ny antso any général Ravalomanana. Tsy afaky miandainga amin'izany izy tompoko. Tsy afaky miandainga amin'izany izy tompoko. Fa zao ny vadiny no nalseny nandray ny telefonina satria matahotra mafy any Fleury Rakotomalala ny anao lahy. No eritreretiny angamba ny fa andeha i-invective azy. Ny eritreretiny angamba fa andeha hitabataba azy. 00615 ho an'izay malala ny terminaison ny numéro. Tsy toerana fandainganangana ity misy aty tokoa. 00615 ny terminaison. Telefonina anetana zany. Ary efa ela izy io nomeny anahy tamin'izy tamin'izany andro, tsy teo amin'ny fitondrana tamin'ny androny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Tamin'izany izy dia niezaka mihitsy hoe hanao fahasoavana amin'ny faritra Iarivo Avaradrano. Teo no nazahoako ny telefonina. Ary rehefa azoko ny telefonina dia rehefa tadidiko hoe ay moa za manana ny telefoniny général Ravalomanana, alao izy antsoina aingana fa ho grave zany zavatra mitranga any Benonika izany. Zao ny zavatra lazaiko anareo. Lafo vidy zany hoe miantso telefonina direkta amina hoe crédit anao normal ny antsoina Madagasikara. Miantso anazy tompoko ry malagasy havana au moins 3 fois. Alors on va dire hoe 3 fois. I-alerter anazy hoe sao de misy mesure tokony ho raisinao maika any amin'ny CRGN na tsy haiko ny filaza azy any any Benonika fa misy akanafika hony eo règlement de compte. Ary dahalo masika be no ao. Ny appelako zany dia ny andefasany élément aingana. Na miainga hélicoptère na mandeha coptère na mandeha inona io. Amonjena ny hain'ny malagasy. Il ne s'est même pas daigné à converser, à recevoir. Non, il l'a décroché, mais il l'a passé à sa femme. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre de sa femme? C'est une affaire d'État, c'est une affaire nationale, ni sécurité malagasy. Ka na opposition Fleury Rakotomalala, na tsy tianao Fleury Rakotomalala, tsy maintsy miaina anao aloha. Voilà pourquoi je suis en colère. Tena tezitra mafy mihitsy aho. Satria natson'ny olona hoe Monsieur Fleury, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou grave le zavatra ao Benonika ao. Ou grave le ao amin'ny fokotanin'ny Vohimary ao. Misy mesure maika tsy maintsy raisina. Takony satry ny kofo-bay ny sofiny tsy masony. Asa nga inona nataony tamin'ny vadiny tao rehefa nahazo victoire izy ny sabotsy. Marina mafy raha nindaisy ny telefoniko. Tsy nindaisiny. 00615 ny terminaison. Inona re tompoko ny tokony antsoina an'izany mpitondra fanjakana zany? Tsy mipoaka le telefonina aloha. Ie, satria bomba. Zao no lazaiko anao général bomba. Efa niona tamiko taty andafy taty indray mandeha, tsy indray mandeha na indroa. Ny olona nirahanareo nanapoaka bomba tamin'ny andron'ny Ravalomanana teo. Tamin'ny andron'ny transition reo. Vehivavy io. Tsy menace zany. Fa no ny fanajako an'izay zazavavy zay ny tsy amoahako ny anarany. Ary ny tsy nitenenako an'io zavatra io. Dia ho gaga ve? Zao
le tany Benonika, raha tena davy le izy dia lasa ny omby tahotra. Sasaina foana zany hoe fa inona raha ny tena dikan'ity le satroka Corbeil-Ndry ity e? Sao dia mba le bandy ity raha ny lehibe ny dalo. Tamin'ny volamena, Rajane a été assassiné satria concurrent Andrela tamin'ny resaka afierana volamena. Najerako le rony dia lazay mpanao kidnapping. Ny aferana omby, ny alatr'omby, tompoko, ny tompona andraikitra voalohany amin'izany dia ny zandary no manara-maso sy milimite an'io ary misambotra an'io. Fa ny tombo izay tsy izy ny famonoana ny mpiompy sy ny tompon'omby sy ny alatr'omby hatramin'izay nahatongavan'ny général Bomba teo amin'ny fitondrana. Il se plaît être cow-boy. Et il s'habille comme tel. Efa mba naheno ve ianao hoe résolu ny probleman'ny dalo? Efa mba naheno ve ianao hoe nisy dalo namono olona tatsy sy tatsy? Naheno ve ianao hoe ino ny filoham-pirenena nidina aingana any Benonika? Entina ny hélicoptère satria tena von'olona malagasy maty tao. Hitako raha angaty izany ety izany misy olona ray maty amin'ny hoe maty tsy normal zany, tonga dia 2 minitra ministre ny intérieur na ny filoham-pirenena na ny premier ministre tonga amin'ny toerana nisin'ny loza. Zany miteny anareo. Na dia mivoaka toy n'inona ny sary tamin'ny Facebook. Androany aloha dia tsy naheno déclaration mpitondra fanjakana hoe manameloko. Zaho raha angaty tonga dia miteny manameloko amin'ny fitondra fanjakana. Ianao général Bomba mihitsy no melohako voalohany. Tsy fantatro izay aniriana any. Mbola mifampiresaka amin'ireto mpahilalàna ny teny hoe inona ny dispositif judiciaire na juridika tsy fantatro mety ahafahana mitondra an'izany zavatra zany. Fa raha ny zavatra niteneniny anankiray fotsiny aloha raha resaka jurisprudence aloha, raha resaka ohatran'izany dia raha any andafy any aminareo any mety, fa raha aty Madagasikara mbola manahirana. Kanefany raha aty amindafy aty ny ohatran'izany hoe vous avez pris le téléphone, vous avez tenté à alerter la gendarmerie, elle ne vous a pas écouté. Dia zay olona tompona andraikitra natsoinao tamin'iny passible à une peine pénale na mety ho limogé mihitsy araka ny statut-any. Tena natsoko tompoko général Ravalomanana. Tena nataoko toko ny antsonareo ary tsisy afa-tsy izy ihany no afaka mandefa miaramila aingana mi-intervenir par message radio na mangataka hélicoptère maika amin'ny filoham-pirenena. Tsy nataony io. Tsy niraisiny io. Zany le atao hoe général Ravalomanana. Antananarivo ihany Madagasikara. Maty sosoa ny rahalahy mpiray-tam-po any amin'ny faritra. Est-ce qu'ils ont bougé leur cul? Franchement. Et cela ne nous indigne point. Tsy mahatezitra atsika mianakavy ve zany? Hoe concentré ao Antananarivo ny sécurité miaro ny mpanao politique.
Ny dalo ary manao ny ataony. Ny Stetson mipetraka vaovao foana ary isan-karazany. Avaizany vola ividanina andreny raha karamana zandary fotsiny. Ary avy lavitra n'izy ireny menge. Miala tsiny a tompoko. Miala tsiny a. Misy zavatra maro priorité kokoa no mifangalana seza sy mifangalana toerana ao Madagasikara. Nisy tanora voatifitry ny zandary tany Brickaville. Aiza mitoy an'izany. Misy tanora voatifitry ny zandary tao a Parikadimy université. Aiza mitoy an'izany. Natsona mihitsy ny flou ministre numéro 1 na secrétaire d'État numéro 1 pour la liberté. Sonobeny le olona. Tany hoe tsy rarahako na sonobenao ary. Za mahay manetry tena tsy olana amiko zany. Mahay manetry tena tompoko. Fa rehefa hoavy ny tokoa, dia aza menimenina hoe aza mba atao an'izany a Fleury. Sitraponao io. Natsony ianao rangaty e. Azoko publiena ny appel, ny historikan'ny appel tam'izao ora. Ilazananao vonjeo fa misy zavatra mitranga an'izao, ohatran'izao any Benonitra. Fatin'olona 7 tao complètement cramé. Olona ohatran'ny ahoana zany ny tonga tao sady tsy naka ny omby izy. Tonga dia midora ny vonoany reto olona. 9 non, andraso hoe 3 vavy dia 9. Tonga dia règlement de compte. Andriamatoa Andry Rajoelina, tokony mieritreritra ianao amin'ny olona manodidina anao. Fa io resaka volana Bovidé io, halatr'omby io, tena sahako migarantiranao fa olona manodidina anao tompony andraikitra voalohany amin'io. Tsy vaky loha amin'izay malagasy maty any Vohimarina any izy. Tsy vaky loha amin'izay malagasy maty any Masoest tany izy. Fa ny style sy ny geste devant fitaratra mamaky azy. Hoe antitra voahiditra ponja. Eo a ny atao hoe période charnière tsika malagasy zao. Rehefa tsy mahay mandinika tsara tsika ny zavatra tokony atao, dia na tsika ho very indray pour 10 ans na vita izay ny ady saritaka. Henonareo tsara zay, mpitondra voalohany miandraikitra amin'ny fandriampahalemana, miantso azy ny malagasy. Io zany hoe satria ananan'le ry manko ny telefoniko. Efa niantso azy a tamin'ireny andron'ny Rajonary Mampianina izy ny tao Madagasikara. Dia hoe nasoa ny tanindrazana avaradrano ny resakay tamin'izany. Dia tadidiny hoe Fleury Tiliaza. Tonga dia tsy niraisiny ilay telefona. Matahotra mafy izy. Hitratran'ny taim-bavaka. Kanefa ny je venais pour alerter. Satria tsisy antony tokony antsika an'izany tavalimana an'izany. San'andro san'andro izy eto petahako. Fa ain'olona io, hainy ty ozy ny ray ny manonja. Salut Claudia. Dikan'izany rehefa hanavitra ain'olona ianao tsisy hoe raha valimanana marika na raha valimanana général. Fa zay mahavita aminy no miaro amin'ilay vahoaka. Maty ny vahoaka. Tena miondrika mpanajana amin'ny fahoriana mahazo an'ireny tokantrano ireny. Voaingana anie nisy may
midorana ohatrany hoe tany faratsio sa fandriana izy iny e. Mba enitsika ve ny toerana? Maty midorana lato doana, tokantrano iray manontolo, lahatokana sisa ny velona. Aza adinitsika malagasy zany fa misy zany e. Tsisy ininona vitan'izany andro radio zany tsony. Tsisy. Fiarovana an'Antananarivo. Tsy ho lasa ny mpanao politika. Izay sisany no asa ataony andro radio. Autrement, tsy misy. Misaotra miakama izay ny lancé ny alerte momba n'iny alerte iny, ary tena tsy afeniko fa, ary tsapako fa manomboka efikasitsika. Manomboka ny efikasitsika. Mametra beloma amintsika menakavy androany, ka dia samby hotahiran'Andriamanitra isika rehetra. Efa hira anankiray aho fiderana amin'ny tompo satria miendrika an'izany tsika amin'izao fotoana izao. Daholo. Fangatahana famelan-keloka. Fondreo Madagasikara, fondreo Malagasy, fondreo fiarahamonina, fondreo fiarahamonina, Jesosy ina fahatehirizanay amin'ny lafimehitsy. Ianao Andriamanitro, valehibe tokoa ny fahasoavana, efa misy mavesatra toko ireo fahotana vitako. Vonjeo Jesosy, mamindafo amiko. Ianao Andriamanitro, valehibe tokoa ny fahasoavana, efa misy mavesatra toko ireo fahotana vitako. Vonjeo Jesosy, vonjeo Madagasikara, vonjeo Israely, vonjeo Malagasy, vonjeo Israely, voamino ny fiangonana. Vonjeo Madagasikara, vonjeo Israely, vonjeo Malagasy, vonjeo Israely, voamino ny fiangonana. Mila vonjy ny Malagasy tompo, mila vonjy safay. Hoe tena marina izany. Lasa aloha fa misy teny akamato. Na dia hoe teny indray aza, hoe iny le vadin'ilay filoham-pirenena miteny sy misadresy amin'ny Malagasy na ireto manam-pahoriana hoe tena manameloka tanteraka ny barbaria sy ny fisainana mamono ny Malagasy ohatran'izany. Tsy tanao na ny vadin'ny filoham-pirenena na vadin'ny premier ministra. Alahelo, tena marina izany. Za zany dia mbola gaga mihitsy hoe misy olona avy any amin'ny faritra mbola manohana ny fitondrana. Tena mialatsiny aho, tena ty manko adiniko fa tiako henoanareo ty. Ndao i Somaily avy any avaratra izy ty, ndao heno kely.
Bozaka volaniko la famille. Za izy mpianatra. Tsy haika mpianatra atamatadiny ty firin'ny la polisy. Tsy haika agnatin'ny lakoro. Ireo magnano adindreo agnatin'ny lakoro mitady zondreo. Polisy boka ambelagna ty mitifitsy tsy haika agnatin'ny lakoro agny. Madame Lalatina magnano volagna manome madame. Anao mahita mafinao io fa anao jerinao fa tsisy amin'ny plasiny. Anao ne magnangy niteraka. Na anao tsy niteraka tsy haiko naty io fa anao mama. Azonao? Mba anatonao mama mba mahaiza mainakinika olo fa nindroa io fahignana. Ireo tsy haiko nandeha namaky tragnon'olo, tsy haiko nandeha namaky banky, tsy ohatsy nangata tomobily. Fa Anao zany tsy haiko nangataka tsy hoe namaky banky ozy izy, tsy haiko namono olo fa voatifitra sady migiatra sasany. Ato misy porna produit illicite na hoe prohibé, rongony sady hoe mifoka. Fanevantevana olom-panjakana tsy migiatra. Tsaky mpianatra avenirany Madagasikara. Ireo mety zondreo. Bourse. Firmoa bourse ndreo bengo tsy fen'ny fanjakana. Firmoa. Tsy Tananarivo. Tsy Tamatavy. Tsy Dego. Dego boka ny zonany ny gadegna prison. Fanjakana ndraiky tsy nitifitsy. Anao zay ne? Gravy. Mpianatra mangataka bourse migiatra. Misy olona tondra drogy tsy migiatra. Avez-vous déjà essayé de sauter le prochain repas? Non? C'est peut-être